Efa resaka ny Chine izay ihany isika dia raha nihidy Chine teo aloha nanokatra ny fiara-miasany amin'ireo firenena ivelany kosa izy amin'izao fotoana izao. Ao anatin'izany Afrika manome lanja kokoa ny fifanakalozana ny traikefa amin'ny sehatra samihafa i Chine noho izany. Ny volana Jolay sy ny volana Aogositra teo, fotoam-pialatsasatra ny Chine dia seminera samihafa no notanterahana tany an-toerana ary niarahana tamin'ny firenena Afrikanina. Ankoatra ny lafiny fitantanana haino aman-jery, dia nisy ihany koa ny seminera niresahana ny momba ny ady amin'ny tazimoa sy ny momba ny fitantanana ny tolom-barim-panjakana. Anisan'ny nanana solotena tamin'ireo seminera ireo i Madagasikara. Fiofanana mikasika ny ady atao amin'ny tazimoa, any hoe fampizarana nataon'ny zareo sinoa ny amin'ny traikefa nanany amin'ny ady amin'ny tazimoa. Ny toerana nanaovana an'ilay seminera, satria seminera ilay izy dia tany amin'ny antsoina hoe Ouchy. Izany hoe zareo moa zany zao dia efa anatin'ilay hoe élimination, any hoe efa be dia be ny zavatra vitany. Raha jerevantsika ny firenena soa dia firenena ngeza be, be rano be, be hazo be, dia nanao izay hafany izy dia nanao zany efa tsisy trangana tazimoka intsony hoe azon'olona avy eto Chine fa ny olona avy any ivelany ihany no an'ny tazimoka sisa aty Chine, ao Chine. Dia tratran'izay izay tanjona izay satria nisy ezaka be dia be zany nataony izay tsara lahana tahaka ihany. Ampitaovana ny ady amin'ny moka mamindra an'ilay aretina, ny fikarakarana ny tontolo iainana zany hoe ny environnement, ny fitsaboana haingana an'izay olona vao amin'ny tazo sy ny fijerevana izay manodidina azy rehetra. Dia izay no ilaina fitaovana be ary ilaina ihany koa hoe fahaizana mandamina, ilaina fahaizana miasa koa, dia vitany sinoa tsara zany izay zavatra izay. Dia izay no tiany fampizarana tany afrikanina izay mbola be dia be ny tazo any amin'ny tany afrikanina ireo. Firenena afrikanina amin'ny teny anglisy, Financial Management for African Speaking English Countries no anaran'ny fiofanana narahana tao Shanghai, Chine, nandritran'ny 20 andro. Tena nahitana mihitsy zany hoe ahoana ny nahatonga an'ny zareo sinoa ho isan'ny matanjaka eran-tany amin'izao fotoana izao amin'ny resaka fitantanam-bola, fampidiran-ketra, fandaniana vola sy ny eo amin'ny resaka foto-drafitr'asa, satria nazavaina tao daholo ny réforme nataon'ny zareo sy ny système rehetrarehetra tsy nahomby izay nialana ary ny système vaovao nampidirina izay nitondra fahombiazana ary fampandrosoana indrindra. Tsy mitsamoroborobo indrindra tato anatin'ny folo taona farany ny toe-karena sinoa. Firenena faharoa ny toerany maneran-tany raha eo amin'ny lafiny fitombony ari-karena, na dia mbola voatsikajy ho firenena andalam-pandrosoana hitantaratra amin'ny tanàna sinoa sy ny fomba fiainan'ny sinoa izay fandrosoana izay. Mampiatra ny foto-kevitra komunista i Chine nanomboka ny taona 1970 sy 1990 nisian'ny revolisiona ara-kolontsaina nentin'i Mao Zedong. Nanomboka ny taona 1970 sy 1990 nitondran'ny filoha Deng Xiaoping dia nifantoka tamin'ny lafiny toe-karena no tena nisian'ny mpitondra ny fandimby sy ny vahoaka sinoa. Fiarahamientana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka izay heveriny mpandinika maro fa fototra ny fahombiazan'ny toe-karena sinoa.